nanomboka androany fa 7 amby 20 ny volana May tia etsika Grande Braderie de Madagascar andian'ny faharoa amin'ity taona 2024 ity. Ny andraisanay mpikarakara amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetin'ireny zao dia mba ny azahoan'ny tsirairay avy ireo ataontsika hoe fanomezana kely izay hanomezana fahafapo ny reny izany satria raha malala fa ny reny amintsika malagasy dia tena zavatra lehibe tokoa. Marina ihany koa fa akatoky ny fidirana amin'ny ataontsika hoe période ny ririnitsika ary raha eo amin'ny lafin'ny fitafiana dia maro ny tolotra ireo mpiara-miasa aminay hatramin'izay izay marina moa fa misy 500 mahery izy ireo mizarazara ao anatin'ny tranoeva misy 300. Anisan'ny zavatra vaovao ihany koa tamin'ity hetsika ity dia ny fandraisan'ny orinasa anankiray lehibe izay boisson officiel ny hetsika dia ny Société Naturo izay hitondra karazana rano vaovao atolotra ho an'ny mpanjifa ny braderie sy ho an'ny malagasy amin'ny ankapobeny. Ireo mpanohana hatramin'izay dia ny orinasa Salon, eo ihany koa ny Makiplast ary ny Bain Mata dia manohana hatrany hetsika. Anisan'ny zavatra anankiray vaovao ihany koa anatin'izao andian'izao ny fitohizan'ilay ataontsika hoe espace de stockage izay efa natomboka ihany moa izy io tamin'ny édition voalohany ary noho ny fangatahan'ireo orinasa dia mbola nitohizana izy tamin'ity andian'ity. Manaraka an'izay misy ihany koa ny espace natolotray ho an'ny atao mpanao hoe asa tanana malagasy satria izay mpikarakara dia mahatsapa fa mila asandratra ny asa vita malagasy ary maro ny mpankafy amin'izany tsika ka ho an'ireo izay liana amin'izany dia misy ny toerana manokana nametrahanay anazy ireo atao anatin'ny hetsika. Izay eto amin'ny Grande Braderie de Madagascar dia manasa antsika izay mbola tsy tonga nitsidika tetỳ amin'ny Palais des Sports izy ity moa tsy farana raha tsy amin'ny alahady fa dia hitanao aty avokoa ireo karazana entana sy kojakoja ary fanomezana ahafahantsika mankalaza an'izany fetin'ireny izay ho tanterahana amin'ny alahady izao izany. Sady tsy ho lany fotoana ianao mivezivezy hitanao aty avokoa izy ireo ary ny fihenam-bidy 500 isan-jato dia manome toky izay mpikarakara fa dia anara-maso entitra dia entitra amin'izay vidiny entan'izay.